Efa tsy andro mihitsy ny fotoana iaonana aminao ry mpiaino ajaina fa dia tonga soa indray tsika atao anatin'izao fandarana izao. Raisanao tombontsoa fifaliana hatrany ny mifanatrika amintsika mianakavy mitondra ny tohin'izao dindinika fiaikan'ny ny fianakaviana izao iarahantsika amin'ny pasteur André Paradina Fanera. Dia faly miarabanao pasteur, tonga soa indray anohy ny dilavitrezaka izay iarahantsika amin'ireto fianakaviana naona sy mangetaheta ny fahamarinana reto. Mahafinaritra izy ary fifaliana ihany koa no iara-pananao namana Dino torazany koa tsika izay manaraka amin'ny fandarana manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva tompoko ary ho tanteraka amintsika ny ten'Andriamanitra izay iarahantsika mandinika eto ny amin'ny fiaikana izay atrehan'ny ankonana ankehitriny. Tsy adinany koa ny namana teknisianina izay tsy mikely soroka manao ny fanatsarana rehetra mba tonga ny fifandraisantsika ho lavorary isaoran'izy ireo dia ho tain'Andriamanitra mandrakariva ihany koa amin'izany asa masina sy makadiry izany. Tamin'ny farantsika pasteur dia niresaka ny amin'ny hoe asa ary somary nanaitra ny fampiasana ny dikateny iombonana atsiarovantsika ny fiarana teto farany izay mampirisika ny atao hoe investissement ny fampiasam-bola amin'ny sehatra maro samihafa mba ho fisorohana ny mety ho trangan-javatra tsy ampoizina mety hiteraka fahoriana sy fahasairanana ho an'ny olona. Ary dia nantitranterinao tao anatin'ny fandarantsika fa ny olona dia tokony tsy alaina fa hiasa mandrakariva. Androantsika hijery zanadao hevitra hafa ao anatin'io fiaikana ho an'ny fianakaviana io hatrany inona indray izay raha tsy madiso? Eny tompoko, fitiniko kely ary raisiko kely ilay fandarantsika tamin'ny farany ny amin'ny resaka hoe asa sy fivelomana. Mino fa efa ampy ny fanazavan'ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'iny fa misy tokisy andininy anankiray vakitsika izay manampy ary mety hanome saina ao antsika aza ny fomba hiatrehana n'ilay hoe fiaikana momba ny asa sy ny fiveloman'ny ankonana izany. Ao Matthieu toko 5:20 misy azy namana Dino Matthieu toko 5:20 ny andininy fa 4:10. Matthieu toko 5:20 ka ny andininy fa 4:10. Izao no voalaza. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Zay io ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona anankiray izay efa andeha ho any an-tany lavitra ka ny miantso ny mpanompony dia rehefa natsony ilay mpanompony inona zavatra nataon'ilay lehilahy? Nanolotra azy inona izy izy? Fananany. Fantaro zany voalohany indrindra hoe inona no fananana izay nomen'Andriamanitra anao. Izay mantsy inona ny fananana izay nomen'ny tompo anao? Inona avy ireo fananana izay nomen'ny tompo anao? Zay no engana voalohany indrindra. Hiampiarahana amin'ilay mpitolo teny toko 1:20 ny andihy voalohany atsipazo iny ambony rano le mofonao. Hitanao azy iny indray androany. Fa ho hitanao iny indray androany. Le fananana izay nomen'ny tompo anao raha toizantsika io Matthieu 5:20 ampiasao le izy. Ampiasaina. Ampiasao le izy. Fantaro le izy, raiso le izy, dia ampiasao le izy. Dia ampio amin'ilay mpitolo teny ny fomba fampiasana azy. Zay no izy. Fa dia ho tanterahan'ny tompo aminao zany teniny izany. Ena fiaikana anankiray izany izay atrehan'ny ankonana ihany koa ankehitriny namana Dino ilay hoe solitude aussi isika. Mety misy olona manana asa tsara, manana asa tsara izy zany ary mipetraka amina trano tsara ihany koa fa izy irery dia izy mihevitra ny teny hoe inona moa ny olana, za tsy manana olana ako, za manana asa tsara ivelomako, za manana trano, fa izy irery. Dia mihevitra ve izy tompoko fa tena hoe mandeha tsara ny fiainany? Inona no voalazan'ny ten'Andriamanitra? Inona no zavatra noforon'Andriamanitra? Zay foana le fomba hitondrantsika an'ilay fanazavana hoe inona no
ny foron'Andriamanitra tanam-piandohana, inona zavatra napetraka Andriamanitra. Miova ve zay zavatra zay ankehitriny sa tsy miova? Inona ny antony nampiova azy? Ary inona no fomba hiatrehana an'ilay fiovana? De zay le fiaikana zany zay. Ndao atsika Genesis toko voalohany andininy fa 7 Genesis toko voalohany ka ny andininy fa 7. Efa mifakitsika matetika izy io. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrika Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Fototra raisika voalohany, firy ny olona miforon'Andriamanitra tompoko tanam-piandohana? Lahy ray sy vavy ray. Anankiroa, olona anankiroa. Tsy olona anankiray fa olona anankiroa. Eo zany tompoko de efa mametraka amintsika fa tena plan'Andriamanitra ny iarahan'olona anankiroa miara-miaina. Andriamanitra zany tsy namorona olona solitaire. Tonga de mahitsy be amin'izay teny zay, ary mino fa haitsika zay teny zay. Tsy namorona olona solitaire Andriamanitra. Ary ampiny le izy eo amin'ny toko faharoa andininy fa 7. Manamarina an'izay. Genesis toko faharoa ka ny andininy fa 7. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy de anaovako vady sahaza ho azy izy. Zay. Tsy namorona olona solitaire Andriamanitra. De ozy izy tsy tsara raha irery raha lehilahy. De anaovako vady sahaza olona anankiray hanampy azy hiaraka aminy. Zay le fiaikana zany zay le resaka hoe solitude. Hitanao manadinao ny endrika isehoany io zany amin'izao andrainantsika zao dia misy lafiny vitsivitsy maromaro. Ohatra maty vady le olona, maty mivady de lasa irery izy tokateny. Endrika ray zay. Ohatra ihany koa misaraka tamin'ny vadiny, mikambana izy teo aloha, avy eo misaraka de lasa anankiray sisa lasa izy rery mivelona miaina. Endrika ray koa zay. De mbola misy endrika hafa ihany koa le hoe ahoana moa ny ilazantsika zany le tsy manambady, manao safidy mihitsy hoe za tsy hanambady. Zay manao safidy mihitsy hoe za de tsy hanambady mihitsy, za de hijanona ho tokatena ho solitaire. De ndao tena Andriamanitra no angalantsika taridalany hoe ahoana ny fomba hiatrehana zany fiaikana rehetra zay onivon'ny ankonana izany. Ny plan'Andriamanitra zany aloha raha fitinina hatreto dia namorona olona izy tsy solitaire fa namorona olona izy mba hiara-miaina miaraka, vie en communauté. Zay ny foron'Andriamanitra. De olona roa ny foroniny. Zay. De zao ary ndao hiditra lalin-datsika ahoana raha ny hiatrehana an'ity fiaikana mahakasika an'ilay hoe solitude ity. Mahirery. Zay le izy misotra betsaka. Ahoana no hiatrehana azy? Satria zavatra misy ankehitriny le izy. Kanefa tsy plan'Andriamanitra. Zay le izy, tsy plan'Andriamanitra. De ahoana no hiatrehana azy? Genesis toko faharoa andininy fa 20 ary. Genesis toko faharoa ka ny andininy fa 20. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidy rehetra, nefa tsy hita zay vady sahaza ho andra lehilahy. Zay. Ny ten'Andriamanitra atao amin'le andininy ambony eo, andiny fa 7 hoe tsy tsara. Ary hitan'Andriamanitra, ary Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy, dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Amin'ny andiny fa 20 tapany farany eo de ozy izy nefa tsy hita zay vady sahaza ho andra lehilahy. Izy ny tsy nahita raha lehilahy. Raha lehilahy ny tsy nahita zay vady sahaza ho azy, raha lehilahy, fa tsy Andriamanitra. Fa Andriamanitra ny teny hoe anaovako izy. Fa rehefa ilay olona no miezaka mitady zay ho namany ka atonga azy tsy ho lasa manirery,
de tsy mahita izy. Zay zany ny hafatra, tsy mahita izy. Dikan'izay tompoko, tsy avy amin'ny olombelona mihitsy zany ny vahaolana ny amin'ity resaka mahirery ity. Na ny solitude, tsy avy amin'ny olombelona ny vahaolana avy amin'io. Ka so ianao mihevitra hoe za zany zao za moa zany ny maty moa ny vadiko, za re zany zao ohatra ny tsy mety amiko le mijana irery za, tena aloha mba hitady. De io ny zavatra miseho rehefa le olona no mitady, tsy hita zay vady saza ho azy. Zay na mety mahita ihany fa tsy araka le eritreretan'Andriamanitra azy. Zay nefa vao maika olona, vao maika sarotra. Fa andao akatoro-hevitra tsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Andininy fa 1:20 sy 2:20 ary. Genesis toko faharoa ka ny andininy fa 1:20 sy ny andininy fa 2:20. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondry ny tory andra-lehilahy ka de natory izy. De naka tao latehezany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny tao latehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamindra-lehilahy de nataony vehivavy ka nentiny tany amindra-lehilahy. Voavaly le olana, voavaly le olana an'ilay solitude. Natsapa zany lay lehilahy hoe izy irery. De nitady izy izy de tsy hita zay vady saza ho azy. Andriamanitra nefa niteny hoe hanaovako izy. De voalazantsika teo tena niditra an-tseratran'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra nahasondry atory andra-lehilahy, nampatoriny i Adama, nampatoriny de natory Adama. Mahafinaritra be io teny io De rehefa natory Adama de ina am'izay zavatra anseho, de naka taolatezana anankiray izy tamin'ny Adama zany, naka taolatezana anankiray tamin'ny Adama Andriamanitra de nanakomona nofo ho solony. Nanao opération mihitsy Andriamanitra, nanao opération fandidiana, naka taolana de nakombo nofo, de avy eo le taolatezana iny zay nalainy dia nanaovany olona anankiray vehivavy. De rehefa vita le olona de nentiny tany amin'ny Adama. Iza ny asa tompoko? Andriamanitra ny asa. Zay ny hafatra ampitaina amintsika. Raha mahatsapa ho manirery, mety hoe zany? Raha mahatsapa ho manirery ianao de aza adino io teny io. Andriamanitra no miasa. De avelao Andriamanitra hiasa. Avelao Andriamanitra hiditra an-tsehatra. Avelao izy nanao ny fandidiana. Dia ho voavahan'ny olan'le solitude na mahirery eo amin'ny fiainantsika. Raha ohatra koa zany hoe maty ny vadinao, de ianao nefa mahatsapa hoe tena zary tena ohatra ny hafa be zany fiainako zany, tena ohatra ny banga, de aza adino koa teny io fa Andriamanitra no miasa, de izy manao ny fandidiana. De izy no mameno an'le banga. Sady zay le voalazana io, nataony olona le taolana de nentiny tany amindra-lehilahy. Tany amin'ny raha-lehilahy. Izy namena ohatrohatra zay zany le fiekana zay atrentsika namana dinao eo nivon'ny ankonana ny amin'ity resaka hoe mahirery ity, mahamanirery. De zao raha toizantsika le izy amin'ny andininy 7:20. Genesis toko faharoa ka ny andininy 7:20. De zao ny vaky ny teny. Ary hoy raha-lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity, de atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Jelo tsara fa nampatorian'Andriamanitra i Adama, sady zay de natory. Tsy hitany Adama, tsy henony aby ny zavatra nataon'Andriamanitra teo hoe naka taolana de nanakombona nofo de namorona olona, tsy hitany Adama. Vao nihiratra ny mason'ny Adama, taitra tamin'ilay torimaso, tonga de Eva nihitany teo, olona vehivavy. Zay nihitany teo. De vao nahitany Eva i Adama, de io ny teneniny, taolana avy amin'ny taolako ity, nofo avy amin'ny nofoko ity de atao vehivavy, satria lehilahy nanalana azy. Taiza nahafantarany Adama zany hoe le tamiko aneny no nanaovana an'ity olona ty, afy tamiko. Za mahafinaritra be tena tena lalina.
fa tonga de fantatry Adama fa ity olona ity le vehivavy zany na eva tsy hafa ity olona ity fa tena okiany zay le izy tena okiany ty olona ty le vehivavy ary zay koa ny tena afatra ampitena amitsika toko ary zay le nitenenao teo hoe mety ezaka hitady namana le olona fa tsy tanteraka io teniny Adama io tsy mahatsapa zany izy fa tena tena izy mihitsy io tena mety aminy io ary tsy hafa fa tena ray aminy any io namana io fa zao namana dinao lalina be io zavatra io fa endrika anankiray endrika anankiray miresantsika ny am'le hoe solitude mahamany rezy fa ny zavatra mety iseho tompoko de zao mety ho mpivady ianareo tsy misaraka ianareo tsy maty ny anankiray fa sambola velona fa mety tratra ny solitude na miainao anatin'ny mahamany rery le mpivady mety mitombo zany samy mbola miray tranao fa mahatsapa le anankiray fa tena many rery izy nefa le vady mbola velona inona mahatonga an'izay tsy tanteraka ty teniny Adama ty le vadinao rehefa hitanao de osy ianao tena taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofoko tena iray amiko io tsy hafa io tsy olona hafa io fa tena okiany zay le izy tsy tanterak'izay de lasa mahatsapa homany rery lay anankiray am'izay fotoana izay ny afatra zany ampitena amitsika de zao ny vahaolana ialana am'ty hoe solitude aty de zao avelao Andriamanitra hiasa avelao Andriamanitra hiasa de izy no mameno an'ilay banga zay mahatonga anao mahatsapa hoe tena many rery zay ny le izy izy no ameno an'le banga fa tsy ianao no miezaka hoe sady zay koa le izy mba hanala kely an'le izy fa tena ohatrany mahatsapa hoe za rery ohatra hoe maty vady na ny saraka tena mba analana azy kely zay moa le fomba fiteny le fomba fanao mba analana azy kely fa ohatran'le fiainana ohatrany hita hoe banga be de andao aloha manao ohatrany azadiny ten'Andriamanitra tompoko rehefa ny olona no nitady hameno an'le banga tsy nahita izy tsy nahita fa rehefa Andriamanitra no miasa rehefa Andriamanitra no mandidy manapaka dia afa-po tonga de afa-po ny olombelona zay zany le afatra ia mandeha ny fotoana isan'ny zavatra mitranga anatina tokantrano anatina fianakaviana mihitsy zay le hoe irery izay de oloha hoe isan'ny ohatra anankiray nolazainao le hoe misy olona misafidy ny ho irery satria mety angamba mbola tsy tsapany ve ny tsy tsara araka le lazain'ny Genesis azy zay mahirery izay inona zany ny tombontsoany le hoe anankiroa raha fameno am'ilay fanazavana nentinao teo amin'ny fiainan'ny olombelona iny raha valiny tsotra fotsiny moa zany de hoe misy tombony roa no ny ray amin'ny lafiny maro moa zany eo amin'ny fiainan'ny ankonana sy eo amin'ny fiainan'ny resaka fifanampiana resaka fifanohanana sisa mety hevitra ho le olona le tokana io zany hoe za efa miasa tsara manana asa tsara stable manana trano ahako milamina ohatrany tsy de mila an'izany vitsy problème fa zay fa le planin'Andriamanitra mazava ary matoa Andriamanitra ny teny tany am-piandohana mbola talohan'ny fahotanana zany zavatra zany matoa Andriamanitra ny teny hoe tsy tsara raha irery ny olona fa mila namana izy de misy antony eo ihany le filan'le olombelona fantatr'Andriamanitra fa ny tena zava-dehibe ihany koa sy ny antony lay fiainan'le olombelona io dia taratry ny fifandraisana amin'Andriamanitra zay le hoe araka ny endrik'Andriamanitra ny namoronana ny olona
zay foana lizy namana tinao a petraka foana zay hoe noforoana araka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona. Ahoana moa zany endrik'Andriamanitra zany? Fitiavana ny dikan'izany. Natao ity hiaina anatina fitiavana, fiarahamonina, fifankatiavana, société ny olombelona natao hiaina amin'izany mba haneho an'ilay endrik'Andriamanitra. Fa amin'ny mpitoteny toko 4:7 de misy teny zay mamaly mivantana n'ilay fanontanianao teo. Mpitoteny toko 4:7. Mpitoteny toko 4:7 zao ny voalaza: tsara ny roa noho ny iray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Zay ten'Andriamanitra ary de manamafy mihitsy hoe tsara ny roa noho ny iray. Tsy idirantsika lalina zany mikasika an'izay hoe inona ny antony mahatsara anazy, fa betsaka e, fa mitombona ary marina ny ten'Andriamanitra, tsara ny roa noho ny iray. Fa ndao je toe-javatra anankiray tsika mety azo raisina ho fanazavana mahakasika an'le izy. Any amin'ny Korintana 2:7 misy azy. Korintana 2:7 ny 5 sy ny 7. Korintana 2:7 5 sy ny 7. Mety misy olona zany manana zay fisaina zay araka le teneny hoe za tena isafidy mihitsy ny ho toka-tena. 5 fa hoy zao amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa, tsara aminy raha mitoetra tahaka ahy izy. Nefa raha tsy maritra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny omaimay. Zay io zany zao tenin'ny Paoly mazava tsara mihitsy. Tsy manambady sy ny mpitondra tena, tsara izy izy raha mitoetra tahaka ahy izy, toka-tena zany. Kanefa mampitandro ny Paoly, mampitandrony izy, raha tsy maharitra izy dia tsara ny manambady noho ny maimay. Io zany fampitandremana nomeny ten'Andriamanitra. Zay mahatonga an'Andriamanitra ny teny tany amin'ny Genesis hoe tsara raha irery ity olona ity, satria fantatr'Andriamanitra ny le besoin ozy tsika na le filan'le olona le fantany. Ka raha ozy izy na za ohatra mety amiko le toka-tena Andriamanitra, ohatran'izay mihitsy ny tena mety amiko de ianao miezaka ny ahoana hoe zany hoe miezaka ny hanamarina zay fisainanao zay amin'ny fihetsika sy amin'ny fomba fitondran-tena sy amin'ny zavatra maro samihafa. De miezaka lehilahy zany zao ohatra, za tena mety amiko mihitsy le toka-tena kanefa ianao araka ty teny Paoly ty, raha tsy maharitra de teny Paoly manorevitra hoe tsara manambady ianao. Azontsika tsara hoe lisy misy fiarovana zany na ataontsika hoe balizy zay apetraka eto ao anatin'le hoe toka-tena zany, na hoe olona zay misafidy mihitsy ny ho toka-tena, ho seul zany ozy tsika na ohatrohatran'izay. De mametraka an'izay fiarovana zay ny tenin'Andriamanitra hoe tandremo fa raha tsy maharitra ianao manoloana ny toe-javatra misy ato amin'izao tontolo izao ny faharatsiana sy ny sisa raha tsy maharitra de tsara manambady. De fampitandremana zany nomeny ten'Andriamanitra zay voalaza izay. Fa ndao hidirantsika lalina kely na manadinao mahakasika an'izay le hoe dingana ny amin'izay le hoe fiarahana na fanambadiana izay zany. Satria fa raha mahita moa zany zao fa hoe plan'Andriamanitra ny fanambadiana, ny namana mpanampy, vady sahaza, plan'Andriamanitra. Fa eo koa ny fiaikana miaraka amin'izay. De le fiaikana de hoe inona ary ny dingana, ahoana ny atao. Mazava le ten'Andriamanitra hoe tsy ianao no miezaka mitady, fa Andriamanitra no avela hiasa. Sady zay le izy. De ndao maka toko sy andininy tsika ary Amosa toko 7:7. Amosa toko 7 ka ny 7. Zao no vaky ny teny: ho tafaradalana vany ny roa raha tsy efa nifanaiky.
noforoana le lehilahy avy eo noforoan'Andriamanitra zay le vehivavy vo nahita n'ilay vehivavy le lehilahy de hozy izy tena izy ty tena taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofoko tena ray amiko any izy ty de aorinan'iny le Genesis 2:2 zany de 2:7 de milaza izy io noho izany lehilahy de andaony rany sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny de ho nofo ray ihany dingana fampiarana an'izay de ty Amosa 2:7 ty 7 ho tafaradalana va ny roa raha tsy efa ny fanaiky raha tsy efa mifanaiky misy fifanekena zay atao ao zany misy fifanarahana zay apetraka tsara hoe ay hiara-dalantsika zao ara ny fanekena zay ataotsika zay le voalazan'ny ten'Andriamanitra ity fanazoan'ity namana dinao dia mitodika manokana amin'ny tanora satria ny tanora ny tena voakasika ao anatin'izay hoe miara-dalana ny tanora lehilahy anankiray sy tanora tovavy anankiray fantaniana apetraka mifanaiky ve zareo sa tsy mifanaiky efa mifanaiky ve sa tsy mifanaiky ity io teneniko io zany no manazava ny am'le hoe tsy eken'Andriamanitra ny fiarahany lehilahy anankiray sy ny vehivavy anankiray zay tsy nisy fifanekena tsy akasitra an'Andriamanitra tsy izy anankiroa ny fanaiky tonga de azavaitsika ohatran'izay fa mety le ray aman-dreny no fanaiky hoe ahoana ny zanakareo ohatra mety aminay le zanakareo iny mety amin'ny zanakay de fanaiky le ray aman-dreny de lasa miaraka le zanany tsy ara-baiboly za tsy izay voalaza baiboly izy anankiroa no fanaiky fa hiara-dalana izy anankiroa azosika zany zay zany manazava an'le fanambadiana amboarina izy tsika arranger fanambadiana amboarina tsy ara-baiboly ka io zay ohatrany hoe manaloka kely ny saiko indray ny fanandramany Abrahama le nakavady ho an'Isaka manoloana an'izay mazava iny ka iny zany tsy ao anatin'ny tena tsy any amin'ny lafin'le hoe namboarina le izy tsy any mihitsy fa mazava ny tenin'ny Abrahama any amin'ny tany Kanana zay any amin'ny tany Kanana izy no mipetraka niponina ao amin'le tany Kanana Kananita mpanompo sampy tsy mino an'Andriamanitra de rehefa akavady an'Isaka izy de mazava tsy eto amin'ity tany ity tsy vehivavy eto amin'ny zanaky ny vehivavy eto amin'ity tany ity no alainao vady fa ary amin'ny tany zay ny aviako olona mino an'Andriamanitra zay noko sy matahotra an'Andriamanitra namiko zay fa tsy hoe namboarina mazava de ena de rehefa mifanaiky mantsy lay tovolahy sy tovavy idirantsika raha am'izay le izy inona no zavatra miseho rehefa mifanaiky izy Matthieu 2:1 no milaza azy Matthieu 2:1 ny 7:20 Matthieu 2:1 ka ny 7:20 ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy de toy izao rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy de hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy mahafinaritra baiboly miteny le Amosa 2:7 manao hoe ho tafaradalana va ny roa raha tsy efa mifanaiky inona ny fiaikana zay atrehan'ny ankonana ankehitriny tompoko indraindray miaraka le tovolahy sy tovavy fa tsy mifanaiky akory tsisy fifanekena ela izy ny fifanekena zany misy vavolombelona manatrika an'izany fa tsy hoe mifanaiky fotsiny any ambadimbadika any tsy misy vavolombelona ny amin'ny fanekena ao jerevantsika zay toko saneny zay amin'ny fiaikana manaraka zay ny ara-dalàna zay hoe nareo reto mifanaiky enary inona le fanaiky an'inona nareo de misy vavolombelona manatrika le fanekena asika le izy Deus izy ny ten'Andriamanitra inona miseho rehefa mifanaiky le olona anankiroa tovolahy sy tovavy Deus izy rehefa nanaiky Maria reny Jesosy zany ho
fofombadiny Josepha. Aika zany rehefa mifanaiky tompoko de mpifamofo ny dikany. Zay ny voalaza amin'ny baiboly a. Tsika tsy mamorona mihitsy fa vakiana fotsiny le baiboly. Rehefa nanaiky Maria ho fofombady, aika mpifamofo, lasa mpifamofo ny Maria sy Josepha. Rehefa mifanaiky de lasa mpifamofo. Dinona ny dikany hoe mpifamofo? Efa mpivady ve? Ao anandray ny tohiny. Raha tsy mbola mivady izy. Mazava ne namana dinao ny baiboly, tena mazava e. Fanaiky mpifamofo ny dikany. Ary rehefa natao hoe mpifamofo tsy mbola mpivady. Ina ny fiakana misy amin'izao andro enantsika izao ny vao ny ankonana. Resaka amin'le solitude tsika io a. Mahatsapy ianao fa manirery de mitady vahaolana ho an'ny tenanao de lasa miaraka amina olona analana le olana mahirery fotsiny. De tsy mifanaiky amina inona amin'inona. Miaraka fotsiny tsika tsisy ninina fa miaraka fotsiny tena mampalahelo a. Kanefa ny baiboly mazava tsara hoe rehefa mifanaiky mpifamofo. Ary rehefa mpifamofo tsy mbola mpivady. Inona ny dikany hoe tsy mbola mpivady? Tsy mbola miaina tahaka ny mpivady. Ary tsy mbola manao ny fanao mpivady. Zay ny dikany hoe tsy mbola nivady izy. Fina zavatra iainan'ny ankonana ankehitriny zay le fiekana. Zavatra hafa le misy ao fiekana. Satria eo anivon'ny tanora indrindrandrindra. Ary any amin'ny Osea toko faharoa ny faraika amby roapolo. Mahafinaritra be ny teny ao. Osea toko faharoa ny andiny faraika amby roapolo. Ary ho fofoko ho vadiko mandrakizay ianao. Eny ho fofoko ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny. Ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao. Saotra to. Ary ho fofoko mpifamofo zany eto ny resaka. Mpifamofo. Ary ho fofoko ho vadiko mandrakizay ianao. Mifanaiky de lasa mpifamofo. Mpifamofo tsy mbola mpivady. Fa ho ziziny Osea ho fofoko ho vadiko ianao. De ny fiekana tompoko eo anivon'ny ankonana de io Osea toko faharoa andiny faraika amby roapolo. Io ny fiekana. Hoe le tanora lahy sy le tanora vavy zay mifanaiky mpifamofo izy. Fiekana voalohany, voatandrina ve le hoe tsy mbola mpivady sa tsy voatandrina. Fiekana faharoa, mpifamofo zareo hifamofo hivady ve sa nifamofo fotsiny fa tsy mivady. Zay le fiekana. Ary betsaka no tafalatsiko an'izany anatin'le fiekana. Betsaka tena iainany ankonana ankehitriny io. De hitanao fa tsy tanteraka lay planina izay nataon'Andriamanitra Genesis toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo. Tsy tanteraka hoe tsy tsara ray irery izy, mila namana izy, hanaovako vady saza izy. Zano hanao vady saza ho azy. Lasa niova zany zay zavatra zay amin'izao andrenantsika izao. Miaraka le olona voalohany aloha izy no nifidy fa tsy Andriamanitra no navelany hiasa. De rehefa nifidy izy tsy mifanaiky akory azy izy fa niaraka fotsiny mba ho filana. Zay le hoe rehefa tsy fanaiky dikan'izay filana fotsiny zany le fiarahana, filana fotsiny. Avy eo mety hoe mifanaiky ihany aza, ataontsika hoe mifanaiky mpifamofo fa tsy tanteraka indray le hoe tsy mbola mpivady fa lasa tonga de mivady. Mpifamofo de tonga de mivady. Tena fiaikanana izany namana tinao amin'izao andrenantsika izao no nivony ankonana. De farany mety mifanaiky ihany izy ary mpifamofo zareo ary nitandrina izy mba tsy hanao ny fanao mpivady fa tsy tanteraka indray le fiaikana farany de le hoe ho fofoko ho vadiko mandrakizay ianao. Nandritra ny embolana eritaona niaraka tsy nivady. Tsy nivady. De lasa tsy tanteraka le baiboly. Niova le baiboly. Lasa hoe ary ho fofoko tsy ho vadiko ianao.
na hoe ho fofoky io tsy ho voadiko ianao, ho fofoky ianao fa tsy ho voadiko. Zany hoe zavatra miseho satsy ia be dehibe zany ary fiaikanao anivon'ny ankonana zany. mamela rahatra rehefa avy eo amin'ny andaniny sy ny ankilany mazava ho azy, mazava ho azy. ia tsy hitantsony le drafitra napetraka Andriamanitra ao amin'ilay Zay indrindra zavatra. tsy tanteraka le tenin'ny Adamo rehefa nahita an'le vehivavy izy de tsy tanteraka hoe tena taolana avy amin'ny taolako ianao, fa angambany hoe nahita tovavy le tovolahy nahita hiaraka tsika fa ianao anie tsy taolana avy amin'ny taolako e. Ohatra zay no izy ianao tsy taolana avy amin'ny taolako, ianao tsy nofo avy amin'ny nofoko, fa erako ianao. Rarona mbola tolona lavareny ny fitovian-josiny satria tsy tsapa zay le iray amin'ny tenany Zay. vehivavy zay. Zay tsy tsapany hoe ity olona ty zay iarahany tena ray aminy any an'io e. ia eny ary mazava ny fanazavana rehetra, mbola betsaka zavatra tokony resana kanefa ny fotoana manapetra ndaolera hoe tena mavaky ny zanadoa hevitra anankiray mahafinaritra tao anatin'ny fiaikan'ny fianakaviana iny pasteur. Indao vapaka atsika raha inay zay ny an-danitro misaotra anao amin'ny teninao, tena mazava aminay ny planina anao Andriamanitro ny amin'ny fiainanay olombelona, tsy tianao homany rery izahay satria ianao mihitsy no nanome modely ohatra ho anay olombelona, satria ianao dia namorona olona tahaka ny endrikao, manana fitiavana, tianao hiaina ao anatin'ny fiarahamonina izahay, ary planinanao dia miara-monina aminay mihitsy miaraka aminao any amin'ilay fonenana izay amboarinao Jesosy, fa tsy navelanao irery eto amin'ity tany ity izahay, fa tena tonga teto ianao hamonjy anay ka ahatanteraka ny planinanao dia ny ahatonga anay hiara-monina aminao, miaraka aminao mandritra mandrakizay. Izany ihany koa no tianao mba hiainan'ny ankonana tsiraray avy, arovy amin'ny fandrika, arovy amin'ny fakapanahy, arovy amin'ny faharatsiana ny tsiraray avy ao anivon'izany ankonana izany, dia ho tanteraka aminay ny fitahiana avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia ankasitrahana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika teto isaorana koa ny namana teknisianina, isaorana ihany koa ny pasteur Andriampartina Fanera izay mbola manaiky hatrany ho fitaovana am-pialtan'Andriamanitra izara ny fahatsarany ny teniny ho antsika mianakavy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray.